Nisy annonce ianiko izay hoe manao recrutement ny ato dia nintéressé anazy izy. Société Mapacom izao manao recrutement. Nga tsy tianao ny any? Zazakely iny dia mampietsika ny asa rotam-piaronao. Izy mba tia anahy. Dia tsy hitako izay atao andavana anazy. Ozy izy hoe dadany iny le Monsieur Pedro. Nefa izy teo antena hoe tonton anao. Nga monsieur le PDG efa sitra? Monsieur le PDG amin'ny ahoana azy? Dada hoe? Sa efa tsy dada tsony sady? Hatrizay taona maro izay hoe dia tsy misy hoe fiarahana na ohatra ohatr'izany. Izay tsy mendrika? Fa izy indray moa? Izay tsy Appelle la société Map. Oui, bonjour. Jolie. Merci. Ah, tsy hainao fa la société ka. Efa fantatra ka. Laura. Fa izy ity olona ity. Dada koko. Le hitanao tamin'iny? Dadanao? De ty bracelet ty. Ay ve, io bracelet io no vokatra voalohany mapy. Dia tsy nalafo tamin'io mihitsy ry dada, nefa io mba vokatra voalohany dia tazomin'ny porte bonheur anazy foana le izy. Fa amin'izao io efa very, tsy haiko inona ny antony nahavery anazy. Fa inona daholo ny antony izany fanontaniana izany e? Prince a?
Tadidiko tamiko hoe misy olona miandry anahy ny ampiasana fa aleo za andeha. Olona ahoana? Ka misy olona mitady anao any maika be fa aleo manaraka miresaka. aleo aloha zary zareo angatadahana kely a. Mbola betsaka manko ny zavatra mpandrikety ny dadanany. Mandeha sahady zany ianao? Nitao alesy le sahady ve? Sotra betsaka fa nafinaritra ny fiarahana niaraka taminareo. Ianareo ny teny izao manome hevitra mety beko. Zany eny e, zay aloha fa samy eo ihany lisany ella ihany Mikely isa. zay kiseria asa. Bye. Bye bye. Bon, ela loatra ny andrasako ny déchet anareo. Faila foana izy hatramin'izao. Tena azafady indrindra fa nomasay loatra tratra ny embouteillage kely izy. Tsy mila excuse ka. Za matoa tongeto dia nanisy considération en demande ny société anareo azafady indrindra fa za tsy ololo foana akory. Bon, aleo koa za andeha. Trasono, mba mipetraka kely vetivety foana fa jereko an'izy. Tena azafady indrindra. Ok, dia hainga ana. Misy proposition meko anao ry mademoiselle Laura. Alefasany hoe enona ary. Zao ampanaovy concours ny société mampisy ny société tahiry dia izay mandresy no anaovy ny akanjo. Ohatra hoe mety zany a. Fa zaho aloha, za tsy manao akanjo resy zany fa izay mandresy no alaiko. Efa isany eto ny déchet alay mademoiselle Laura. Zaho aloha niova hevitra fa alevako mail aminareo eo avy eo. Fa iny andrasanareo dormika? Ka ohatrany hoe proposé anazy koa ny société tahiry dia ampifanana antsika. Maninona? Tsika nge ny ato anazy voalohany e? Dia izay mandresy no miarahana e. Ka zany ary moko sady tezitra koa izy fa ela loatra le PDG atsika e. Ianao ihany zao na tonga zao. Sao hitovy indray ny procédure azahoana n'in'olona iny. Fa za ahoana raha nasehonao anazy tsara sy nydresenao lahatra izy tsy nadia mihitsy. Ianao sy tsy fanatanao lera ihany mahatonga zao e. Taiza indray zao ianao? Leo be aza fanontaniana zany a.
Dry. Fa manino Dry? Dry via adaly e. Misy mahita eto zao Dry dia ahoana? Fa misy inona? Dao aloha hiala eto tsika. Dao dia any ambony tsika miresaka. Tantarao efa nisy inona? Fa misy inona ho aho? Les bracelets. Inona? Bracelet inona izany? Les bracelets maintimainty iny, les bracelets hitako tany an-tranoko taloha. Fangatsy hoe avelan'ny daholo indray izany e. Fa nisy inona? Inona zavatra nitranga tany amin'ny ex Stéphane tany? Tao an-tranony aho. De? Nahita sarin'ny dadany nanao les bracelets. Monsieur Eddy ve? Nanao les bracelets? Dia izy izany no aza tonga dia manao conclusion ohatran'izany Dry. Mety hoe coïncidence fotsiny izany dia na mety hoe manana koa izy. I bracelet iny io ny zavatra nifikarin'ny dadany voalohany indrindra. Nanaovany foana iny nandritra ny fiainany. Fa very tampoka hono le izy. Fa raha sanatria marina izany a. Dia fa manino Dry? Tsy manino. Za zany dia ingana ry Aïssa. Dia fa hita izao Dry fa mamafara-maso ve dia mbola tsy maninona ahoana ary? Leo be amin'ny fiainako Alisa. Leo be? Fa ahoana? Inona mahatonga Dry miteny asany? I Stéphane. Tsy haiko inona zavatra tsy nety nataoko. Tsy haiko hoe grave be hoe zavatra nataoko anazy dia mankahala be ana ohatr'ireny izy. Tena tiako angela izy.
maro loatra. Ka hitandry io ny vitsy mikitra ny rery zany, tsisy hoe avy aminazy hoe izy ny hafahafa na ndriny ohatry ny ahoana, na reo roa ihany ny fototry olana io. Ka izy ange resaresako dia verina amin'ny zavatra anankiray foana. Ka nandry koa ary ange zao sura fa ohatr' zany e. Nareo vehivavy koa ny hafahafa e. Tsy hitako mihitsy izay nandavandrian'ilay demande de mariage. Azany foana koa ve ny atao resaka eto e? Magnina raha solution zao no melana fa tsy loazana la mamemoral fotsiny eo. Ndry, inona koa ny solution meko anao eo? Ka tsy hitako izay antanila manjoana rehefa tsy hanome solution e la. Ka zao ary, io ki tsy misy zavatra tsy vita amin'ny fifampiresahana zany a. Miresahanareo. Dia rehefa miresaky ndry dia mba mahaiza manambitamby fa tsy ohatry ilay fanao ndry mahazatra ireny. Otry, fangaza dia tena monstre be mihitsy. Greno ibe ka. Fa mba mila hovaina princesse kely koa ilay greno indraindray na dia indray andro fotsiny ary. Fa tsy tokony izy niova prince. Jere moa dia indriko. Efliry mipetsy. Otry, tomangina be nareo. Fa misy inona? Fa niady nga nareo? Niady izany mbola tsotra. Efa nisaraka mihitsy. Saraka ahoana koa? Saraka koa, na tsy azondry amin'izany. Tsy azoko mihitsy. Ianao koa miteny dia miteny tsy hazavainao akory ilay izy. Fa tsy efa mazava amindreo hoe nomena miaraka aminazy. Dia mbola inona indray nazavaiko aminao eo. Izany dia natao ampisaraka. Raha ny fahafantarako an'iny mendrika iny aloha na dia hoe fotoana fohy ary nahafantarako anazy. Vehivavy tia fiainana izy, tia milalao fiainana. Sady fantany koa nge tsika hoe efa avy niaraka taloha e. Nefa tsika miara-mipetraka ato ihany. Sady mety tezitra koa izy ilay nahitantsika indray maraina iny. Tsapako ihany aloha e. Dia izany ve ny anaovana anahy ohatr' izao. Mampirafy anany izy e. Dia efa tena moramora fotsiny amin'izao zany. Otry, ary ianao moa tonga dia ampatezitra be anao aminahy ohatr' izany koa e. Zangana ninona anareo? Ndana lamino any. Iosa. Tandita-dry ve ty? Ouais. Fa hoana mihitsy moa tsy ho tadidiko. Ty ilay azontsika tamin'ilay fety iny. Efe mbola tany amin'ny lafaony ty e. Tamindrindray tsy hitako ireny dia hita foana nge namako matory. Aza mba mianiany eo moa e. Mariny izany koa. Raha tsy avy iny tonga koa ty.
anomboka isika ka manasa anareo représenter tsirairay ny orinasa misy anareo dia présenter koa ny proposition de projet de tenue anaovan'ny Miss Laura atomboka amin'ny mapy satria ianao rery no eto. Satria betsaka na amin'ny fitenenana, Mademoiselle Aïcha nianarako, responsable ny société MAP, izay reconnue meilleure société de mode de Madagascar tamin'ity taon'ity. Tao anatin'ny classification dia izay no première sur la liste, izay vao nanaraka ny société tahiry. Arak'izany dia mila zavatra misongadina hatrany izay mba mivoatra ny société anay sy handresena ity concours Nematy. Izany indrindra nangalana ny Mademoiselle Laura mba hitondra collection anay. Efa tanatin'ity daholo ny proposition dia afaka jerenao. Manaraka ary société tahiry. Contrairement à la société MAP, izany dia ny société tahiry tonga eto nanao déplacement mihitsy satria niconsidéreko ny réputation Mademoiselle Laura. Mila anazy zay mba hisolo tenany campagne anay satria manko mariana eto fa ny société tahiry foana meilleur hatramin'izay dia fa zany hoe niena 2% misy tamin'ity taona. 4% ka. Tiany tenenanay. Tapa-kevitry Mademoiselle Laura fa hanao ny akanjo proposé ny société tahiry. Merci beaucoup. Tsy anenina amin'ny décision raisiny Laura. Ary lasa izy teo lasa nakany amin'ny toilette vetivety fa tokony efa ivelona izy zay. Azafady tompoko, potika ilay panier amin'ny varavaranao dia tsy mety ilay toilette. Fa potika ahoana? Vao tamin'ilay viny ary no namboarinako. Tsy hoe potika moa izany fa tena tsisy panier mihitsy ny varavaranao. Tsy misy poignée ahoana za ary vao teo ny taoko. Sady gamo tsy hoe Laurent tao amin'ny toilette? Laura? Tsisy Laura izany tao Varavarana tsisy panier tao dia izany nahatonga navelona aty fotsiny. Malinina! Io ianao dia mijaridina fotsiny fa tsy hita ny olona. Papana tsy mitsy lesy fa zina. Chérie, Oui. ianao ve tena tia anahy? Inona izany fanontaniana izany? Tena tia anahy marina? Tsy azo kosa indry izany. Indry tena tiako, tena tiako, tena tiako, tena tiako, tena babo ny foko fa ahoana? Naorintsika hivady.
Ivady? Fa nga tsy tianao indray zany e. Tsy zany fa Hay ianao ka tsy tiana koa fa mody mampiresaka anahy eo. Za novanao sarika teny fotsiny. andraso kosa mokia, andraso kosa molo e. Andraso kosa aza tonga de malaky manao an'izany kosa ndry e. Zany ny tsy hoe resahana eto zany de vita moramora e. Fa mba de mikely jerenge za aloha e. De mikely nge hoe zany vao aingana no maty mivadiko e. De zao sady avy de efa de mba ahoana moa izy ny fiarahamonina tena mba ohatran'izao ihany. Indrindra de mba sainy ndify de ahoana izy ny zanako. Zany mila fanomanana zany, mila préparation zany. Hay ianao tsy tiana koa fa za nanaovanao sarisary teny eo fotsiny. Fa manino kosa aloha moa ndry tonga de manangana resaka hafahafa ohatr' zany e. Tsy azo kosa ndry. Za ve de resaka hafahafa? Resaka hafahafa zany aminao? Fenao fa zazakely manao an'izany. Ianao mihitsy ny tsy azoko mihitsy. Ahoana hitanareo tany ve? Fa sûr ave ianao hoe tsy tany amin'ny toilette tany izy. Efa hoe tsy hitako a. De jerevako any ambadika any angamba fa avy de mba any izy ka. Fenao tia marina moa inona Stéphane? Tsy malala teny gasy. Inona Stéphane ho hainao? Inona Stéphane ahoana moa za? Fa ho ataoko amin'ny teny inona zany vao azonao zany zavatra teneniko zany e? Inona anao Stéphane? Namako. Namako. Sipanao? Namako Stéphane hoa. Zay ny antony ifankahalalana tsara. Sady ataoko angamba fa tsy zany nahatongavantsika taty. Ary za tsy handany andro amin'olo loatra anao.
Leonia. Tokony eritreretintsika amin'izay ny kolaziny tahiry efa roa volana eny zany tsy ho voalohantsika fantatra ane zany e fa vola tsisiko ka diditsika ane zany e fa didio fa zanantsika iny responsabilité atsika zanatsika iny zany Mity o Mity ary tovarina be indri fa maninona ka izavatra nampieritreritra anahy fotsiny teo sao dia mba nataoko teo ary mampieritreritra indri fa azafady ke raha ohatra tena natezitra indri le teo iny dia mba manapa-pamelana tsy maniny aza jiona intsony faly be afaka indry tsy tezitra amiko tsy manina intsony fa ahoana fa nisy vaovao ve sa ahoana e indray ohatra ny tsy miteny mihitsy efa ady mifiry izay Prince mba endriva za aloha samy teny rehereto fotsiny a Ie, misy vaovao. Vaovao inona? Lasan'olo Laura. Ha? Maninona? Lasan'olona ahoana koa? Olona Tsy haiko. Mbola mieritreritra fa izy efa lasa tanatin'ilay tomobile. Ina tsara hoe lasa ny Laura dia izao zavatra ataondry miondrikondrika fotsiny. Ka mbola mieritreritra ho aza. Inona tsony ny eritreretina amin'izany fa tsy tonga dia polisy ve ny tokony antsoina amin'izany? Enoy aloha za. Tamin'izaho naheno ny antsy fonjeo teo Dia Aisha niaraka tamiko. Tena ninona ho aho? Ka iny vehivavy iny efa fantatsika. Efa fantatsika io fa tsy mazava. Niara niazakazaka be izay sy Aisha nahita ny Laura niantso fonjeo. Dia nenjehanay ilay tomobile. Inona mahafahafa ny Aisha amin'izany? Zay efa maheno ny Laura miantso fonjeo sy mikikika ohatran'ireny iny ireny. Dia izy mivandravandra an'ilay tomobile fotsiny nataony. Dia inona nefa ny tiandry lazaina amin'ilay izy? Sao dia Aisha eny ary ny nakakeriny an'i Laura fa mody manao cinéma fotsiny. Voalohany aloha izy rerany nakany amin'ilay toalette hoe nisy an'i Laura e. Dia faharoa izany teneniko andry izany. Maninona? Avereny kely fa avanao teo? Ka izany efa henonao izany dia inona mbola tadiavinao azafaiko eo?
mety fatahorana koa ny ianao hoe lasanay mademoiselle Laura dia vao hitanao hoe izay ny safidiny dia nalainao ankeriny izy. Petra tsara. Aza za mihitsy ny anarana endrika andrianao ohatr'izany mademoiselle Prasia. Fizy ianao m'accusé anao sans preuve ohatr'izany. Izay no zavatra hitako. Oak'izay ny nareo roa. Tsy hanova ininona mihitsy ny adinareo. Zao da andeha niverina any am-piasana dia tenenao Stéphane zao zava-mitrango izao. Dia sarery ve zany niverina any? Niara-niala tany dia aleo miaraka miverina ihany ka. Fa taty angela ny supporter société tahiry e. Sa tianao ho teneniko aminazy hoe miaraka amin'ireo ianao? Ndry, inona koa ty mahazo andriny dia tonga hatramin'izany mihitsy ty resaka ty? Ka zay ndana fotsiny. Sao dia tezitezitra vany dia izany rahorahonana. Sady averiko amindry ihany fa ndry ihany eny naniraka anahy itsikilo tao amin'ny société tahiry e. Allô? Mendrika? Ay. Avy aty an-trano ndry fa misy zavatra tantaraiko andry. Ok. Aingana. Ramika. Stéphane, Efa vita ve ny tany? Ary aiza i Aïcha? Dia iza no safidiny Laura tao? Fa le ty ve lasa marinina? Sa mona? tsy izany lesy fa tsy hita ty Laura. Maninona? Fa tsy hita ahoana? Ka izay e, tsy hita hono Laura.
tsy haiko aloha zay toy ihany fa zay ny vaovao farany tao hoe tsy hito loha raha tsy azoko zay aloha lesy raha Stéphane fa andeha hanohy ny asako aloha ndrasa aloha dia aisazany aiza amin'izao mbola miregle zavatra any izy fa za fotsiny zao no nasainy nandeha nampafantatra ny lany zany zavatra zany zay lesy masitola dia ahoana zany dia tsy misy na dia ray aminareo zany andeha teny an'ilay madama hoe inona nahazo an'lo raha ka za aloha tsy mbola sura hoe kidnapping izy teo fa inona indray efa niarahana hito zao fa niantso vonjeo teo aloha raha mbola inona ihany za mitazona ny tegniko teo fa koa ny afaka manendrikendrika anao ohatr' izany hoe ianao nanirako olaka anazy manana profo fa ianao nga manana leo be a aloha zany teny amin'ilay madama hoe be asa be tsika dia aloha mandeha ka raha tsy vita n'izany fotsiny izy tiako ka za mahay miresaka amin'olona fa tsoatrinareo inona zany zao ny ataonao ianao le za resahako zany inona ho any ataonao ny telefona aloha raha e sao dia maneno ny telefona dia raisin'ilay nankanazy raha ohatra hoe volany dia daviny dia fanarahana fotsiny telefona aloha raha mandeha maneno fa droit avaizaka any angalanao ny telefonako mahita solution ah solution anao maka ny telefonako dia manapaka mahita solution ah za ino question concours ny ematsony zao anampy anay ianao sa ty afaka mandeha amin'izay tsika fa za no miverina ty amin'ity herinandro ty ary to samy manginonareo e fa misy inona nahita solution ah